Tontolon'ny fitaterana ndraiky kosa tsy mbola voaefa ny fanjakana amin'ireo mpitatitra ilay antsoina hoe compensation na ny elanelan'ny sarandalana ampiarina sy ny sarandalana tokony ho izy. Efa nisy anefa ny fifampiresahana teo amin'ny tompon'andraikitry ny fitanterana sy ny tompon'andraiky mpanjakana mba ahazoana mijery ny fomba anoneran'ny fanjakana izany. Raha ny fanadihadiana izay nataony teo anivon'ny IMV farany izay no tanterin'ny filohan'ny UCTU dia 7 isanjato ny mponina eto Antananarivo, izany hoe any amin'ny olona 4 isan'andro any no mandeha fiara fitateram-bahoaka ary ny 80 isanjato dia mandeha tongotra. Miisa 704 kosa ireo mpitatitra eto Antananarivo sy ny manodidina tokony hisitraka ny antsoina hoe compensation na ny elanelana eo amin'ny sarandalana ampiarina sy ny sarandalana tokony ho izy manoloana ny vidin'ny solika. Efa nisy ny fivoriana niarahany Ministeran'ny Fitaterana, Ministeran'ny Angovo ary ny Ministeran'ny Vola sy ny Teti-bola nanamafisana fa tsy maintsy aloha ireo elanelam-bidy na ny compensation an'ireo mpitatitra ho an'ny taona 2012 sy 2014. Eo am-panatanterahana izany na eo am-panaovana ny antsoina hoe régularisation ny tompon'andraikitra raha nitatitry ny filohan'ny fivondronan'ireo coopérative fitaterana an-drenivohitra na ny UCTU. Taorinan'ny 26 juillet nivorianay efa maheno zany any amin'ny province rehetra rany, ny chef-lieu de province rehetra any fa misy lay ireo zay tara dia ireo zany régularisena aloha, misy régularisation de situation zany any eto Antananarivo mbola misy zay régularisation de situation zay dia rehefa vita le régularisation de situation zay misy hatramin'ny janvier, février, mars, avril rehefa bolana be zao ny sasany any mbola dia indray mandoko any amin'ny chef-lieu de province any ny eto Antananaривonay zany zao dia rehefa vita ny any moa vitsivitsy zay ataontsika hoe régularisation de situation zay fa ny eto Antananarivo zany zao ny eto mibetsaka dia niarahana mifanaiky lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mifanaiky zay ataon'ny gouvernement sy zahay mpitatitra fa hoalo anga ny volana septembre, octobre, novembre 3 volan'ireo zany 2015 io andesakitsika foana dia ataondray mandoro. Ny talata ho avy zao raha mifantatra no isy ny fivoriana ataon'ireo coopérative fitaterana ijerena izavy ireo izay nisitraka izay compensation izay araka ny tokony ho izy ary iza ireo mbola manana olana ka aorian'izay no isy ny fivoriana anapahan-kevitra mikasika ny tokony ho atao.